Izaho ranjakavola efa mby amin'ny fahanterana manaiky rano tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady fahaefatra amin'ny volana mai 22 mai. Dimy andro aoriana kely daty malaza anankiray mba fantatro zay hoe firy mai 7 mai. Antombon'Andriamanitra aminareo ny fahasoavany eto ampandraisana zao dinidinika pastoraly tahaka nataony apôstôly Paoly tamin'ny fiangonany tamin'ny zanany amin'ny finoana Filemona izao. Amen. Fitinina ny tantaran'ny Filemona sy Paoly ary Onesimosy. Filemona miaramila anankiray lehibe miaramila lehibe anankiray ny baiboly sy ny tantaran'ny fiangonana moa tsy dia tena lazaina ny gradiny fa ambony fotsiny izy miaramila ambony. Dia nanana any Onesimosy ho miaramila tao an-tranony tao izy. Angamba zany porte serviette zany sahina tsy fantatra amin'ny miaramila tao ohatrany misy amin'izany. Tamin'ny fotoana nipetrahana Onesimosy tao amin'ny Filemona, eny moa miaramila ankapobeny zarahambola resomary mbola tsy dia mantso zany moa général manazanao fa tsy dia mitantara zavatra iainanareo any hoe tsy dia tena mbola matomatotra dia lasa mifangapangatanana ao an-tranony lehibe eny eo. Tratra ny Filemona nanao zany adisony zany Onesimosy dia natao ny tany am-ponja. Alefa ny tany am-ponja kanjo tonga tany am-ponja izy fanena tamin'ny apôstôly Paoly mifonja ao koa. Fanena tany am-ponja zany izy mianakireo. Dia ny apôstôly Paoly amin'ny maha apôstôly mpitosy laza ny tsara azy tsy misalasala amin'izay hitany sy mifanena aminy ao ataony hitoriny an'i Jesosy Kristy. Dia nitoriny an'i Jesosy Kristy i Onesimosy dia nitezay tamin'ny finoana tao am-ponja tao ary nitombo finoana tao i Onesimosy. Dia tonga fotoana amoana azy tany am-ponja. Tsy fantatro na i Filemona ve ny nangataka me amoana azy sa efa tapitra mihitsy dia sazy ny tany am-ponja dia hivoaka izy dia nanoratra ho an'ny Filemona ny apôstôly hoe iny Onesimosy ilay zanako ampanahy zanakao tao an-tranonao tao averiko aminao saingy. Dia zay ny dinidinika eo atentsika teo. Iverena enge ny dinidinika sasany hoe na dia manana fahasahina be amin'ny Kristy andidy ianao zany noho ny fitiavana zaho zay efa antom-panahy sady mifatotra ao amin'ny Kristy dia miangavy. Ny apôstôly Paoly zao manao teny fiangaviana amin'ny Filemona mba handray any Onesimosy ho ao an-tranony tsy tahaka ny mpanompo intsony iny apôstôly amin'ny oatra fa tahaka ny rahalahy. Raha latsaka manko latsaka noho ny mpanompo dia miaratsy, fa raha mihoatra dia mampatsara zany fa rahalahy. Tsy tahanao an'izany aho eny apôstôly hoe dia averiko tonga dia makaninao fotsiny izy raha tsy efa mba fantatra ny hevitrao. Ary nataonao ho namanao aho ny apôstôly Paoly dia raiso tahaka ny andraisanao azy. Ary raha nanao diso taminao izy misy tosanao aminy zanando azy amin'ny anarany. Ka za milaza aminao fa mividy ny ainao amiko aza ny anao ry Filemona hoy ny apôstôly Paoly. Satria i Filemona koa tamin'ny fitoriana nataon'ny apôstôly Paoly efa tonga kristianina. Tena kristianina efa manompo an'Andriamanitra tahaka nataon'ny fiangonana antsika ka mividy ny ainao amiko ianao hoy ny apôstôly. Nefa
no mifampatarako fa anao mihoatra no zay koa azy anao zany nameratako taminao fa rehefa mba hiverina any aminao aho raha hatrizay araka ny vavaka efa ataonareo ahy ny faharombropolo de va anamboariny trano toerako aho zay zany da fitinina ny tantara lava sy Filemona sy Paoly ary Onesimosio amin'izao vanim-potoana misy atsika zao zany no ny fidianana tsy pericube fizakeo mankolo asika mihitsy no naka pericube atsika mifanitsy amin'ny valinandro fiainantsika zany atao hoe fiainam-piangonana ny zavatra mitrango amin'ny fiainan'ny fiangonana no ifampaherezana sy iara-mianatra ny teny tompo hoety miatrika amin'ireny raha rehetra ireny dia mba miteny amin'ny fiangonana zany hoe mba namboary trano omenako ao lao averina ho any tsy nandre voalohany ho an'izay voandre hoe fa manino oma paster hoe ny sasany manotany mama amin'ity taona ity zany ianao dia hipetraka any dia efa hiala ty akady fotsy dia ny valiteny nataoko na tamin'ny dekona na pitsaindraina tany dia zao hoe manao trano tsika amin'ity taona ity vita kalaminy zany mandra-piavin'izay isotrondronono rovinao zany isotronono tsy mitona orinany zao fa rehefa tonga le fisotrondronono fantatrareo fa hisy mpitandrina mandiby eo azonareo mba tsy ho vakitratra sady eritreritrary netsika makatry fotsy amin'ny fotoana fisotrondronono no mba eo koa zay ahatsaripany le mpitandrina vaovao fa tsy hoe voatoso-botanana izy tonga ty fa mba voaray tsara tsy mieritreritra zay anao trano atsony netsika makatry fotsy am'izay angamba ividy cocktail izy mba afahako mandehandeha zay fotsy no ataony fa trano efa vita dia mandra-piaviny zany zany mety amin'izao fahavitany zao octobre 2016 efa mety tonga efa complet atrano zay hoe tapi rety mety misy 5 taona be io eritreretana hoe ataoko volamena ny couloir sy zany arakarak'izay anatsarana azy eo misy 5 taona rehefa manao trano anao raha manana 5 taona zany ho milamina be anao no kiarakaraky zany rehetrarehetra zany mba namboary trano menako aho ary hoan'izay mbola tsy nahita fa iny koa tsy de hoe aseho foana de izy tsy hoe trano niezina be koa trano iva kely vilabasy de misy tsony zareo technicianna hoe mezzanine habitable ao anatiny raha mijery azy any de tsy hoe tsisy rihany io trano fa rehefa mijery ny plany anao de afantatra hoe ay misy trano misy trano anankitelo ambony ao de any zalany matory atao any ambony any mba misy ahitana azy efa midiny fa zahay ao ambany ao de efitra roa lehibe monjany ao ambany ao arahan'ireo le pitsopitso ny lakoziny fidiovana ty ambanindriana fany ambonindriana misy fidiovana zareo ihany keo sy ny zany zay zany io trano io afaka naseho teo raha tamin'ny fotoana mamety azy zay no hoe anamboary trano aho rehefa tena mijery azy ianao dia mba hoe tena mba mendrika zany atao hoe fijekemakaty fotsy zany trano zany mendrika mefijekemakaty fotsy zany trano zany mba hoe hay zany trano mefijekemakaty fotsy dia mba faly ny olona mahita faly ny fiangonana aman-dreny samy faly isika rehetra amin'ny fanomezana tahaka zany fa raha sanatry avy vavaladimbela dia hoe trano bokotokoa dia tokoa natao teo dia ho zisy ny olona hoe hay zao zany akaty fotsy zany dia alahelo izy mahita dia alahelo nareo mahita dia zay na tonga io na miady hevitra kely mafanakahevitra tamin'ny komity mihitsy hoe izy anao tao izy anao tao dia misy zany fidina ho ataontsika raha ho an'ny technicien nandray toerana any 16,02 fois 12,88 mètres io trano
zay zany surface habitable zany avery 1602 fois 12,88 raha angatanareo amiko fimetatra ny mieritreritra tsirarey fa vitako tsenjery to miatsy loatra zao miatsy loatra vitako tsenjery to satria mba mijery nisy mamantatra nisy mihevitra nio ahoana sy ahoana no atao am'izany anamoaritrano menako ao mba samy teny amin'ny efijeremakady fotsy zany noho ny fahalalako fa anao mihoatra noho izany ilazaiko azy nareo no hitenenako tahaka izany aminareo za zao mieritreritra hoe varavarana boritra no ataoko am'le varavarana de nareo zao anao mihoatra hoe ataotsika bois de rose pasteur varavarana bois de rose anao mihoatra fa izao io ataonao io any amy matitoko fafolo manoko ny 5,000 5,000 ka hatramy 5,000 de tena ataonao amin'ny tompo io tadinao zany manokana ao amin'ny trano efitrano ambany io zany satria misy efitrano lehibe ao ambany ao ao zany no anoizako satria za mbola mino fa mbola misy 80 taona orinany zao omeny tompo ahy zao fahatandroako zao atinany mbola mety be de anoy amin'ny famponan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana tsy anorona fiangonana na oviana kory araka nataon'ny sasany misy rahalamo zao ihany mbola miady rahalamo zao fotoan'izao de miady moa tsy hoe miady manao totondrona hoe fampiteny ratsy fa izy zany no vao vita ny retraitiny zanoko fotoana izy ao ny promotion fa ho vita ho ny retraitiny de anangana fiangonana ho anazy izy amin'ny anarany de tsy hoe efijekemy makory ny anarany fa fiangonana kristiana eto Madagasikara ohatrakoatran'izany za tsy zany ho za manana efitrano ao trano amin'io trano omeny tompo io omeny fiangonana io de ao no anoy reo dinidinika ilayn'ny fiangonana mba nomeny tompo fanomezam-pahasoavana amin'ny fitaizana ny zanak'Andriamanitra nizao tokony ananany finoana itombony finoana haharetany amin'ny fanompona de mandray olona ao ka zay makao de olona mitondra taratasy avy any amin'ny pastera fa tsy hoe olona ndeha ndositra ny pastera de makany amiko any tsy tafiditra fa maka taratasy amin'ny pastera izy no recommandé azy hoe pastera mba tedinika aminao ty zanatsika ty de raisiko izy tsisy taratasy tsisy sezy de karakara zany mba hoe fanoizam-pitaizana fanoizana fampianarana zany io zay mandritrin'ilay 80 taona orinany zao zany de tena manao any tompo ianao raha manao nitrano io satria asan'Andriamanitra no atao ao ho fitaizana ny zanak'Andriamanitra mandrakariva fa raha atao sy midinika an'izany aminareo hoy ny apôstôly Paoly raisiko mivombola ny apôstôly Paoly tsy amin'ny fanerena kory fa miangavy anareo mba hiara-miatrika izao taotrano zany tsy manana hoentiko manao an'izany raha tsy mpitandrinao fa tany am'izay asa hafa tany mety nikely mikonkonona tany mety mikatrakatraka tany de tenao trano tahaka ny atao nareo rehetra miasa anareo manao trano anareo rehefa mahatonga fotoana manangona de tandrifiny zay tokony ampitana azy araka ndriko atoko faha 720 de ataonareo le tranonareo sa tsy manana an'izany zay manaiky mankato mihoatra ny zato isan-jato ny fankatoavana fitsipika ny fiangonana hoe nipitandrina efijekeny de maty hanina amin'ny asa tsy mahazo manao afa tsy niasa ny mampitandrina azy izy mety mahity nareo mpitandrina any zao procateur izy amin'ny andro-tavanandro rehefa lahady izy de io izy manao roby ao am-piangonana
mety mahity nareo mpitandrina eny an-tsena eny manao bizina tomobily mivarotra fitavanandro vitany eny andavanandro alady misarona ty akanjo an'Andriamanitra ty izy faranjaka volany tonga ny alady eto alatsinainy eto talata eto alarobia eto atrano farany eto ihany matianina am'izany ka tsy nanana eritreritra tsy nanana fikasana tsy nanana fotoana rahateo andeha ibizinana zany any tsy nanao an'izany atoko matonga izy volany anaty comptena banky any dia zay mba mboarina kely am'izay omenareo ao no apetraka any sao misy fotoana tsy maintsy ilana vola mafy any nefa tsy misy azo raisina avy hatrany dia mandeha miazakazaka nakany ka tsy hafana manao trano nefa izay natonga nakany percube ty zany nanaovanareo dinidinika pastoraly zao ataoko aminareo zao zanako raha mamanaiko zanako ianareo 5 taona miarahana mety hoe mba mitsanganao izy zaza 5 taona eo zao tsanganao hoe zanako 5 taona tsisy Andriamanitra 5 taona midina ary zay na 10, 24, 23, 22, 24 hatrany amin'ny 2 ans 0 ans raha afaka mitsangana zay satria reny zany zao everina hoe tonga ao dia teraka ireo zay dia niarany tombo tetsika 5 taona dia 5 taona rinan'izao ndray nefa mieritreritra ny fanambadianareo dia ranona dia atao mariazy ranona dia masinina ranona dia ohatran'izany eo mieritreritra n'izany fa miomana amin'izany petra zanako saotsilena mahery zanako zany vo malinomaly satria efa mba miresaka n'izany da teo dia tena dinidinika zao atao zao ary matokio nareo fa premier culte fantatry tsara contenu n'izany premier culte zany zao dinidinika ataoko zao fa tsy amin'ny olona vahiny rehefa aveo koa niresako an'izany izy angay ny atreto mpandray fanasan'ny tompo 25, 24, 23, 22, 0 zany hoe niraisina tamin'ny farany teo zany le 0 io tsanana daolo hoe jereko mpandray fanasan'ny tompo 25, 24, 23, 22, 19, 20, 10, 2, 3 mois tieko reo zany dia le olona le hoe na zany nampiaratraka tekomenazy raha tato izy nitonga mpandray dia reo izy reo mpandray fanasan'ny tompo ary efa misy dekona amen efa misy dekona misy tato misy reo no niraisina dia za zany nampianatra azy dia tonga dekona fanompona iarahamanao zany dia mampahery nareo am'zany raha lasana vaisany reo olo reo zany dia isoratra anarana nao fety ary amin'ny volana jona ry mahera izy dila tompoko hotahin'Andriamanitra anareo ianareo zay nanambady tato akaty fotsy 25, 24, 22, 23, 0 ka tonga eo miara-mivavaka mitsangana kely ray hoe nanambady ay vitsikeny raha hitako miboky eo nefa 1401 tokony mariage 1401 couple vo maly nanamasina amin'ny farany mahereza tokoa Andriamanitra hitary tokantranonareo avy dia anambona ny fikarakarana sy ny fanambiny famolavolana ny ankonanareo avy ianareo reo koa dia anana fotoana kalazana an'Andriamanitra amin'izao faty 5 taona tsika izao dia hoy ny sasany ao toeranao omary le paster ty ary mpandray fanasan'ny tompo mihoatriny 5 taona azinao aizy ary ny mpanambady mihoatriny 5 taona azinao aizy zay zany masomody tsy atoko tsy zany ny hevitry ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny fiangonana dia hoe reo no nataontsika hoe zaho no nanao ny asa mivantana fa tsy afaka ilaza koa
ireo hoe mihoatra ny 5 taona reo dia hoe tsy nandray nahina mihitsy tamin'izay manimeny tompo tamin'ny lalana anamray fampianarana abaherezana vavaka fitahina sy zany nazo tamin'andriamanitra ianareo a mifalia ry 5 taona mihoatra rehetra falaikana samy tompo anambady rehetra amin'isa tokantrano misy ianareo avy a ho tahin'andriamanitra ianareo rehetra reo zany naovako teny hoe miangavy ianareo azo zanako izany fa tsy manao antely akory fa zay manome amin'ny fifaliana no tian'andriamanitra ombakitsika tamin'ny sitrapon'andriamanitra teo zany dia trandratrandaka tsara ianao mponao ao a zay mba ahafanao manome amin'ny fifaliana am'izay mba ahafanao manao petraka zao mbaty fezoro miady fototra zany tsikatika zany a dia anomboka ny tao trano mahavidy fantsika telo anao dia vateronao amin'ny komite eo mahavidy tolona ny telo anao dia vateronao amin'ny komite eo arakarak'izay mahamety anao fa tsy voatery hoe tsy maintsy vola isan-drakitra fatelo akory no ataonao manomboka amin'izao a fa mahafantatra tsara zay efa satria raha sitrapon'andriamanitra manomboka amin'ny 29 zany dia affisentsika ao ny matériau de construction rehetra dia samy mahafantatra zay fa ilaina rehetra nareo a dia samy manao amin'ny fifaliana arak'izay zakany sambony avy a zany hoe miaza anao trano a atolotra amin'ny octobre 29 octobre zay dia teniny amin'ny komity zany dinidinika zany tiako naverina mihitsy aminareo mba tsy hoe miono anareo raha miara-mankalazan'andriamanitra isika amin'izao fa 5 taona izao zao zany mba ampahampako aminareo zany fiangaviana amin'izany dinidinika pastoral zany mba ahazo fifaliana amin'ny ataonareo ao tsaronareo tsara zany nazay ny hevreo toko fatelo ambinifolo ary amin'ny 7 lia fa tsy tsara raha hanao zany raha zany zahay amin'ny fisintoana fa tsy ahasoanareo zany fa mba te ahazo fifaliana amin'ny ataonareo zahay dia ho iaho mantsaybe olona ny resaka tamiko hoe somary mangidigidy ny teny nataony tamiko aza tenena amiko am'izao vaitsankema zao zany mba lasa mangidigidy ny fetitsika alao efa vita any vaitsankema vao miteny an'izany ianao fa zay mba anome fifaliana samy milaza zay mba mampifary samy manao zay mba ampifary afahana manome voninahitra an'andriamanitra fa zany misitraka ny tompo ary amin'ny volana aogositra ry rehefa vita ny fifampiofanana mpitandra ny cyclage pastorale ary sorana ian'andriamanitra anatiny vaintsaikemo mba atao aiza moa le cyclage ho azy mahafantatra tsisy mahafantatra anos bebelville efa novana anarany tanàna io fanazako anareo zany tsy nosy be hel fantareo zany hel zany en anglais fa tena toerany satana zany hel fa novana satria mba kristianina le fa lehibe ny région any zao a dia novana anarale tanàna hoe natao hoe belleville ary mendrika azy zany satria namboarina ny tanàna am'izao vaintsaikemo zao zay mba andeha hoany a anao recyclage a dia mba misidina rivotra kely makeo zay a mandeha amonjy toerana anaovana recyclage cadeau do zany rehetrarehetra zany cadeau de vaintsaikemo ho an'osibe zahay tonga avy any a raha sitrapon'andriamanitra satria fa mba nalefa any amin'le zanatsika ny velany any rehetra any a fa misy zany atao hoe fetin'ny zanakapelezana kady fotsy atao ato am'izao vaintsaikemo zao na zanakapelezana eto tanàna anty dia ary atao masina sisisa na zanakapelezana any velany madagasikara dia natao aogositra izy somba mifanojo amin'ny fotoana tongavana ankizy aty amin'ny akapobeny any ankizy zanatsika avy any velany amin'ny aogositra izy tonga ety efa manao fety eto ry zareo mafasitraka an'andriamanitra amin'izany rehetra zany raha nisy rakitra azo natao tamin'ny mail dia nampanaovana rakitra tamin'ny mail ry zareo hoe ianareo le mijery mail ny atafo rehetrarehetra any manaova rakitra vaintsaikemo e
tsy azo atao zany fa amitsitrako amitsifali tsy amiteritery nanaovana ny zavatra rehetra mba samy faly isika mianakavy na zahay omena mba mitsikitsiky manao bananina ny rehetra na ny mpanome mba mitsikitsiky manao bananina fa tsy hoe manome pionao paster fa mba falifaly tahaka zany a eo am-pana fifandraisantsika mianakavy eo amrena zay ny sasany zay hoe mba hovay am'izay ty anao ty fa lasa bananina lava iny de matoky aho fa hainareo raisina amin'ny fitiavana zany midinga tsy mitoteny izy a zany enareo le ton eo mitotena tsy zany fa midinidiniky amin'ny zanako ao am'zany mba fankalazany zany de ho fianarana zao tsy de voatsy manomboka koa no manao tao trano fa nafantatra ny sasany tany hoe ianao an'izao ndraiky fotsy zany manko ny zany malaza ela Madagasikara zany nanavao anaty trano sika tadidinareo tamin'ny 130e de nanao an'izany zao dolo nefitsikema manera Madagasikara nanitatra tranotsika tamin'ny 140e de nanitatra trano dolo nefitsikema manera Madagasikara fianarana voatsy manomboka sika fa voasary fotsiny tany sasany any de fa manao trano anympitandrinao anazy zay zareo a sasany azy any mitomany mihitsy hoe onao pastery mba azo mena andraiky hoe planina eo naovanay trano any pasteranay io zao nataoko azy hoe mba anao miresaka amin'ny komity raha omeny anareo le planina fa tsy aro ahy fa ny komity de mianatra ny olonany hanao trano mba ahafahany mamelona zany antson'Andriamanitra amivony fiangonana zany tia amaranako zao toteniko zao any atakaranareo zany fihetsika ataotsika zany hoe ijoroana vavoloeny tombotsika ao ko fantatrao zany zao fa 6018 zay zany ny statistika farany amin'ny trano fiangonana efijekema manera Madagasikara 6018 raha hotokanana ny trano etsy ambodivokely zany de io zany 19e 19e trano fiangonana paroasy fa ny mpitandrina 1200 zay zany statistika farany 1200 pasteur efijekely alaiva-tsaina am'zany ny fahabangana pastorata onivony fiangonana mba amelo maso lay vocation pastorale ho an'ny taranatsika zany mba tsy mba ohatra mba hoe atratra tranoany amin'ny 4000 5000 any isan'ny mpitandrina isanandreo fiangonana 6000 et plus ireo ary io mitombo foana isy ataona tombo foana satria manorona isika de mba atonga ny taranatsika ho voasintona anao miasa pastoraly de ataotsika hitany zany hoe zao zany hoe asana mpitandrina rakizy na de ao aza ilazany sasany zany le paster de tsy hainao nitso haiko le paster ka ienjenao trano zanako mafinatra be ke mienjeny izy ao inao ienao momo ohatry ninona ianao a mahenao azy mikomomomory de lasa anao mezakasaka mandroso amin'ny asan'Andriamanitra zany io ataotsika io manao bitsika amin'ny asan'Andriamanitra de le manentsika aorinao foana de lasa foana mandrosotsika roso toy fampotokoa raha sanatry avy ny vava ny fomba fiteny zareo vazano atao de hoe kela karavany ny pasy mandrosotsika etitsika voasitana avy am'zany farisendahaka zany ny jeune malagasy anao mitandrina ohatra mba nahitany zany pasteur ajakavola zany izy manana Mercedes de mateanao mpitandrina izy ao izy vitetra koa ny Mercedes omeny tompo Mercedes ianao anaka rehefa anao pastery fitona anao zay nikarama tsy nazo Mercedes fa vo anao mpitandrina anao a de omeny tompo Mercedes ianao tisy ny sasany zao tsy marina zany marina zany zara ny menitro ireo tanareo
hitanao zanako reo mitsikitsiky rehetra reo zanako daholo zany tombony zany manao mpitandro mitsikitsiky daholo rehefa mahitanao tsisy sa manao zany mahita pasteur dia na tiny na tsy tiny vo fakahita dia manao fa tena dia fa faly ianao mba mitsiky ny olona rehefa mahitanao tombotsoa zany anaka malaza tamin'ny fotoany ary toy mandraka ankehitriny zany akady fotsy zany tena loharano teraka mpitandrina ho anetsakely saotsika zao manana efatra ny zanakakady fotsy any am-piomanana zao ny sasany any efa lasa any am-perinasa any raha tany saina am'izay misy azy any feno zanakakady fotsy any tamin'ny fotoany vo zanakakady fotsy le mpitandrina zay mpitandrina manodidinao tonga dia manenjika fa mozao vo zanakakady fotsy le mpitandrinao tonga dia makana manaingana tsy miova misy tandinina akady fotsy araka fahafantarany azy hoe zanakady fotsy zany mova dia mitantara eo zay fantany mombana akady fotsy dia vo tonga io zanakakady fotsy pasteur ao misy tonga vatany tonga dia atao namana io somba misy pitika kely makany aminy zay mba homena akady fotsy an'io zanany io any ifandraisana dia io mba miteniteny ety akady fotsy misy namako ty mba mila an'izao dia zany hoe mahatonga ny taratasy be dia be any pasteur io tonga ty amintsika ny zanatsika iny amizaka aminy dia tonga ty amintsika ny taratasy na pasteur any rehetrarehetra zany mifandray amina akady fotsy la vocation pastorale dia za tena mandoalika amin'ny tompo mihitsy mandra-piarako eto ho feno zanakakady fotsy any amin'ny atsika ny marehetra any mpitandrina ny sasany zao hiteny mihitsy azy any farany any hoe feno razaka vola kely be dia be ty aminay aty satria reny mamay be koa rehefa tonga any ohatrany zao za mamay be jeune kely ohatr'izao io mamay ohatry n'inona ny fanaovana raha-rampiangonana any dia mba hofoazon'Andriamanitra ao am-ponjanako ao misy limite d'âge any amin'ny toeratany manana any maximum afana miditra any 25 ans 35 ans 35 ans farany zokony indrindra ny miditra any raha mbola latsaka an'izay zany taonao zao mahazo miditra ianao any dia miresaka amiko anao za tady andehanao pasteur dia tsofoko rano anao fa tena mahamety ny asan'Andriamanitra tsy ampy mpitandrina izy keritsekely dia mampita zany dinidinika pastoraly zany aminareo zanako mahereza zanako isany ady mahay fabe am'izay hoe tsy mitompo anareo avy hovonazy ny marany amen